Ny hevitry ny fampianarana zay rehetra dia araka izay mety antsika izay elatanantsika raha manatsika. Ilay hevitra zay resahanao dia mahakasika indrindra ny didy. Ohatrany izy hoe ny didy ho an'ny mpivady dia ny fahasoavan'ny ina izy eo fahamasinam-pitondrantena sy lozan'ny fijangajangana. Misy perikopana tena ao anatin'ny resaka azy io. Anankiray no mpanditsika teo ka miolana zany. Fandrafitra tokony horesahana voalohany indrindra dia izao. Ny mahafinaritra amin'ny soratra masina io dia ny soratra masina fameno. Ary rehefa tena haitsika ny tsirekirana, izany hoe rehefa miezaka isika manakatra ny voasoratra ao anatiny, dia rehefa atabatra io soratra masina iray manontolo manomokana testamenta loatra ny amin'ny testamenta vaovao, misy arena ny tsy lany izy. Dia ireo mandrak'izao mbola manoratra foana tsika mahakasika ny soratra masina io, mbola tsy tapitra an'io fa ndeha totrika fa 900 taona lasy zay. Ny ampelantanan'ny olombelona ny soratra masina io fa mbola tsy lany mandrak'izao. Ny zavatra resantsika eto zany dia ny fifamatoran'ireo ireo perikopanankitelo izay nomena ho voapoasy antsika ireo ka mba tsy hasarotra azy tsy hasarotra ny fanarahanareo an-javatra ny fampiresantsika eto dia nde alaitsika dia ametro asivo fanovonan-kila ny baibolinareo. Le voalohany dia efa le oabolana teo, oabolana fa 20 dia ny 5 ka hatramin'ny 7 intsy efa ao. Ny faharoa dia ny Matio, filazantsara Jesosy Kristianina amin'ny Matio 7 dia ny 10 ka hatramin'ny 12. Sa efa nanantsika reto. Asivo fanovonan-kila eo, izany perikopa faharoa. Ary ny perikopa fahatelo dia ny Tesaloniana voalohany. Toko faefatra dia ny 5 ka hatramin'ny 9 isa zay perikopa novomenantsika anio. Matthieu 19, 1 à 12. Tesaloniana voalohany, toko faefatra ny 5 ka hatramin'ny 9. Asivo fanovonan-kila ireo fa mifanatitra ireo perikopa ireo. Mamala ny fanontaniana io, mamala ny lesona zay tiana tenantsika izy. Hitantsika reto? Eny a. Arak'izany rehefa nifakitra ny perikopanankitelo ireo dia misy zavatra anankiroa tiany mpanoratra tiany izay nanoratra ny boky sy indrindraindrindra tian'Andriamanitra amin'ny tenantsika. Ilay niasa tamin'ny mpanompoka ka namokana ny perikopanankitelo ireo dia misy zavatra anankiroa tiany amin'ny tenantsika. Io hoe didy ho an'ny mpivady zao zavatra resantsika izao. Izany hoe ilay zavatra ho resantsika eto dia tsy hoe facultatif ho itsika amin'ny teny vazaha. Tsy hoe tsy maninana tsy atao raha fa tsara pour information fotsiny dia zay. Fa ilay zavatra resantsika io dia amin'ny mahadidy azy dia tsy maintsy atao io. Ampiana. Rehefa mamoaka didy ny tribonaly na mahafinaritra anao ny vokany na tsy mahafinaritra anao ny vokany tsy maintsy atao io miatry io. Ilay zavatra fampiresantsika eto zany dia zavatra tokony iainantsika ao an-tokantrano indrindra ny vady. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay mifampakatra ka lasa vady dia reto zavatra anankiroa reto zavatra tsy maintsy ampiatritsika eo fiainantsika. Io hitantsika eo. Ny zavatra voalohany dia hoe ny fahamasinam-pitondrantena. Ny fahamasinam-pitondrantena. Inona ny fahasoavan'ny fahamasinam-pitondrantena? Inona ny vokatsoany zany fahamasinam-pitondrantena zany? Raha resahana ohatr'izay izy dia izay fotsiny dia efa fantatritsika ny vokatra zany. Tonga dia fantatritsika hoe izao ny vokatra zany fahamasinam-pitondrantena zany. Fa tsy avy hatrany dia hovalitsika fa andeo alalintsika ny hoe masina dia ho hitantsika hoe inona marina zany ny tian'ilay perikopa ampitaina amintsika amin'izany atao hoe fahamasinam-pitondrantena ny vady zany. Ka raha metraka didy zany tsika na fifandraisan'ny lasy ny vady ny amin'ny hoe tokony masy-pitondrantena ny vady, inona zany zavatra resahana zany. Tsy hoe
vokany avy an-trano no resantsika fa tokony ho fantatsika hoe inona le fahamasinam-pitondrantena dia lasatsika. Ny perikôpa iangatsika ho hitatsika rehefa aveo fa azavaiko aloha voalohany indrindra dia le hoe masina. Raha ray aman-drenitsika nanoratra ny rakibolana malagasy no antanitsika Régis Rajenisa zany. Ny masina aminy dia le hoe mahomby. Ny masina aminy dia le hoe voatokana. Ny masina aminy dia le hoe mendrika ajaina. Raha efa mahita ray aman-drenitsika io ny masina zany izy dia zay hoe mahomby, zany hoe ahitana vokatra tsara. Ny masina moa izy dia izay voatokana. Zany hoe tsy zavatra miavaka mahazaty io, tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra io, izay ilay mampiavaka azy. Ary hoy izy ihany koa mifatelo farany hoe mendrika ajaina. Rehefa ampiatsika ny hoe masina, zany hoe mahita fahombiazana tsika ao amin'ny fiarahantsika, zany hoe miavaka ianao tsy mitovy amin'ny olona rehetra nareo, ianareo vady resahan'io nohony amin'ny antony maro samihafa. Ary fahatelo vokatra zavatra dia mahazo azy ajain'ny olona ho azy. Le hoe masina zany dia manana hevitra hoe tsy mitovy amin'ny rehetra. Ary zay ity tsy ny olona rehetra mihitsy ny mahavita io didy voalohany iny amin'ny hoe manana fahamasinam-pitondrantena. Tsy ny olona rehetra ny mahavita mijoro amin'ny fahamasinam-pitondrantena. Ny mpivady zany ny resaha indrindra n'izao vanim-potoana iainantsika izao. Indrindra n'izao tsika miteny izao. Sarotra be ny miazona ny fahamasinam-pitondrantena na ny lehilahy na ny vehivavy. Ahoana ary io le hoe fitondratentsika masina le zany hoe le miavaka io ahoana io raikitra amin'izay tsika ao anatin'ilay perikôpa. Ohabolana fa 20 ka hatramin'ny farika roapolo. Hitanareo ve zany ka vakina levana malala miaraka tsika efa miaraka amiko mamaky baiboly sokafo ny telefôna sanatria telefôna ny pilaka misy. Azonareo ka tonga amanareo sanatria tsy hoe fahalalako teknôlôjia koa loaloana. Fa hitanareo raha tsy mampiasa ity tsika dia misy filière économique maty eto amintsika. Hainareo fa misola be dia be kirakira ity mamelona vady aman-janaka amin'ity zavatra ity. Dia raha voasotsika telefôna dia misono be fa ny industrietsika ny orinastsika maty. Zay zay fo patriotisme économique. Ao antsika rehefa hitatsika le ohabolana fahavalon'ny folo fanadina vakily miaraka amin'ny anarany atao mafy. Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavosoa azy, ny vokatry ny olona no mahavoky azy. Farika ny roapolo no mahafatsy sy mahavelona samy haingely. Koa izay manarana azy dia ny inana vokany. Abjoti ny teboka voalohany ny amin'ny atao hoe fahamasinam-pitondrantena ny mpivady dia ny fahaizana mifeny ny vava. Zay ny lesoka voalohany raha izao perikôpa ny menatsika zao no jere ny fahaizantsika mifeny vavatsika. Jereo loatra ny fomba fampiasany mpanoratra lay teny fa izy hoe ny vokatry ny olotsika sy ny vokatry ny vavatsika ny mahavelona tsika. Ny vokatry ny lenatsika ny mahafaty na mahavelona tsika. Ary zay manarana zany hoe miba manararoatra ny amin'ny fampiasana ny vavy io dia hitatiny iny vokany. Ny atao hoe masina fitondrantena zany dia ny olona manana fitondrantena masina zany dia olona mahavita mifeny iny ny vavany. Olona mahavita mifeny ny vavany. Zay ny fahamasinam-pitondrantena voalohany. Ka ny didy apetraka amintsika ny amin'ny fahamasinam-pitondrantena dia zao mahaiza mifeny vava. Mahaiza mifeny vava. Tsy izay rehetra tonga eo amin'ny vava dia azo tenena daholo. Satria Jesosy nampianatra antsika hoe ny mahaloto ny olona le dia niny tsy izay miditra ny vavany fa niny
zay mivoaka ny vavany zay mahatonga tsika teny manao hoe raha tianana an'izany fahamasinam-pitondrantena zany mpivady voalohany indrindra ny zavatra mila talemany dia zao amboarina fa zany hoe tsy vaovao amintsika fa tsy ataontsika fotsiny le izy zay io fantatsika daholo ny teoria rehetra momba ny fanamadiny io namaka boja namaka eny ihany namaka eny ihany tany sainao daholo ny manam-pahaizana reheterany tanàny fa ny olana dia zao ampiarana sa tsy ampiarana ary zay no tonga le izy resahany eto hoe didy ho an'ny mpivady zao zavatra fampiresantsika zao manana fahamasinam-pitondrantena inona ny fahamasinam-pitondrantena mahaiza ianao ny feny vavanao tsotra eoatra zany ka rehefa tonga ny trano zany reo miditra ny varavaran-trano nareo dia rehefa misy fotoana mba tsy voafafa le trano misy fotoana mibakrano ratseny mboly écran placement misy fotoana vilitsy voasasa dia mahaiza mifeteny mahaiza mifeny vava onakiry malalo fa nanina ny voafafa ny trano zany eny mafinaritra efa tsy hoe nareo koa dia ohatrantsena olona tsisy inona mihitsy efa nanomboka taminenina zao niara tatao trano amvaliny amvalao zao hitanao mbola tsy voafafa ihany le trano mitantona nefa dia ny voafafa le trano fa misy fomba be dehibe ahafahana mireniny teny en'izany misy fomba be dehibe ahafahana mampita nyzany zavatra zany amin'ny fomba voafe sy voalanjalanja zany raha mety kely malalo ary manamaka mba afafao le tato fa lasa manjary maso renala rehefa ambony rehefa tato zao zavatra zany hoe misy divily atanao fesina rehefa olo zay ihany koa raha se rehefa tonga mody avy any ampiasana fa mify zao rehefa malala tsy fantatry kokoa zany natao mitany am'zay misy azy tany vao miditra ny tany dia fa dia lasa mivokatr'izay dia lasa tsisy fahamasinana tsotra efa aveo satria arakaraky ny akarany volume sy arakaraky ny maharatsy ny teny avoaka ny vavanao dia mitangorona dia mitangorona dia miambona ary rehefa ho avy ny fotoana aniny mipoky ary amin'izay fotoana izay ianao ihany ny anaikitra ny tananao manao hoe zay atsy ny teny an'izany afikely izy atsika ihany fa ny fotoana voafeto fa ny zavatra faharoa avaka-panana dia mipetraka mafaharoa lay Matio toko fa 9 dia nandiny faty Matio toko fa 9 dia nandiny faty Matio toko fa 9 dia nandiny faty hitatsika dia vakina le avaka-panana vakitsika ny anaran'i Jesosy anao malazany eo ary noforanyany izy olo any amin'ny Genesis io famorena ny andao hoe fanambadiana fa ao anatin'izay rehetra hoe fahamasinam-pitondrantena zay tsy vitany hoe tadovana fotsiny zay zavatra lokony vava fa mitebo tafaro koa anatin'izay fahamasinam-pitondrantena tsika zay dia tokony ho fantatsika ny andraikitsika fatao ny andraikitao ny didy faharoa zany ao anatin'ny fiainam-panambadiana dia fatao inona ny andraikitao ao anatin'io fanambadiana io fa ny soratra masina dia mametraka mazava ny andraikitsy tsirairay avy ao anatin'ny fanambadiana ny voalohany raha ohatra mijery efesany dia Paoly milazalazao manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo ary ianareo vehivavy maneke ny vadinareo fa tsy mifanohatra amin'izay afitsika hoe zany hoe mididy lasa mididy omenantsika dia zao samy mandray ny andraikiny dia tanterao ny andraikitra izay napetraka taminao ary eto dia manamafy an'izany Jesosy no mampianatra eto dia io Jesosy ivereninareo ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia zao ny voalazana ary nandao ny rainy tsy nireny na zazalahy ka nikamana tamin'ny vatana zany hoe ny fiainatokantrano dia manomboka any amin'ny lehilahy tokony andraikitra voalohany eo amin'ny fiainatokantrano ary zay na tena misoratra masina ny teny manao hoe isika
dia ny lehilahy lohan'iny fianakaviana. Dia isika lehilahy zany mialatsiny lehilahy fa dia ohatrany hoe itsika foana ny voaresaka eto fa hatreto lehibe kokoa dia izay ny isika lehilahy zany no tokony andraikitra voalohany eo anatin'ny tokantrano ary no didiny andraitsika dia zao efa miandraikitra dia ho masina ny fitondrantena any fitondrantena miavaka ianao ao niny ilay andraikitra tandrifanao indra rehetra andraikitra tandrifanao nitiavanao ny vatana ianao manao dingana voalohany rehetra avery koa ianao manao dingana voalohany rehetra rehefa nambady le raha lehilahy dia izy miala nanapa-kevitra hiala tany amin'ny raiky sy ny reniny rehefa niala tany izy dia mikiambana tamin'ny vatana fanapaha-kevitsika lehilahy zany fa io tsy any amin'le hoe c'est moi l'homme de la famille dia inona le l'homme de la famille taroana le vady takana le vady dia zay teneninao tsy maintsy arahana sy ny sisa tsy zany fa ny andraikitry lehilahy ny tokantrano inao tokony andraikitra voalohany ary ino zay dia ny fitiavana ny vatana satria mpivadana ny satsika ny zavatra faharoa mpiavako malaky ao anatin'le hoe andraikitra ny lehilahy tsy vitany hoe ianao manapa-kevitra fa rehefa manapa-kevitra zay resinao dia hikiambana amin'le vehivavy ho tonga noforay ary ao anatin'le hoe ho tonga noforay dia le ho tonga noforay ny teny grika ampiasain'zareo amin'le hoe tonga noforay izy roa dia le hoe kolao azafady ny evinina hoe kôl ny dikany dia rehefa raha ty amin'ny bâtiment izy dia hoe cimenté inao lehilahy zany no manao ny dingana voalohany hipetaka amin'le vehivavy ary avany aminao mapetaka tsara an'io na tsy mapetaka tsara an'io rehefa latsika tao le sy mahampiasaina dia afaka herinandro dia tsika le join ohatra zay dia mahatsolaza ohatr'izay ka izay ny faharoa tsy vitany hoe amboary tsara ny zavatra teneny na ny lava ny fafa fa ny faharoa raiso daholo ny andraikitra fa misy andraikitra voafaritry ny soratra masina neny vehivavy sy neny lehilahy mba tsy atonga tsy hiteny amin'ny oabolan'ny malagasy manao hoe akovavy ompitenena maneny aza donona fa teo amin'ny littérature jiosy dia misy vehivavy talohan'ny efa misy vehivavy antsoina hoe lilite talohan'ny efa rehefa noanin'Andriamanitra no lasiny vavy dia noanin'Andriamanitra lilite sy adama tsy soratra masina zany fa soratra tarazo jiosy so dia aniny fa information menanareo zany atakaranareo miabo rehefa nio ny adama sy lilita dia mitovy ny fomba nanamboaran'Andriamanitra ny adama sy lilita zany hoe naka fofotany Andriamanitra nasiny fofokainy io dia io adama naka fofotany Andriamanitra nasiny fofokainy io dia io lilita ilay vehivavy voalohany tarazo zany littérature nytarejosy zany rehefa niaraka reo satria mitovy ny fomba nanamboarana azy dia naninondreo niady reo tsy nifamely izy tsy nety nivady mihitsy izy le mivady zany dia le mifanandra tsy nety nivady mihitsy izy satria zava-piesy mitovy azonareo hoe sarona tavoangy sarona tavoangy fa hifampiditra fa tsy mety sarona tavoangy sy tavoangy no mifampiditra azonareo le sary zay tsy napetaka ny fiarahan'ny adama sy lilita ary zay natonga an'Andriamanitra rehefa nanamboatra ny vehivavy izy dia tao amin'ny adama no nangalany azy ary rehefa nalay taony izy zany misy piesy tsy ampy tao amin'ny adama dia mivolavolaina taony eva ka rehefa tonga ny fotoana ny verenany eva dia misamboa azafany amin'ny teny vazato fa tsika tsy elazana azy misamboatelo azy tao amin'ny adama izy eva satria piesy avao aminy any dia zay natonga ny adama ny teny rehefa tateoriana hoe ity dia vehivavy le antsona an'ity satria taolana avy amin'ny taolako sy mofo avy amin'ny mofo dia izay ho adidy sy andraikitra ny andraitsika io avana milany miteboko ao faharoa dia zao raiso ny andraikitra ao fa
samy manana ny andraiky ny tsilaray avy anaty misoratra maso io dia mikarotsika dia izay mahamasy-pitondrantena antsika rehefa avy eo rehefa fantatsika fa toy izy atsika ihany ny zavatra manaraka mahakasika an'ity le hoe fahamasinam-pitondrantena dia teboka faritra dia hoe tsy manaiky sarahan'ny olona ny fahamasinam-pitondrantena zany dia ny hoe ny tokantranonao dia tsy hidikidiran'olona zany zay no antsona fa masina ny fitondrantena nareo mivady tsisy tiersa persona miditra amin'ny fanapahan-kevitry ny fiaina tokantranonareo fakitsika ndraiky telefo matotoko fahina ny folo matotoko fasivany folo azafady eo ihany dia nandiny fahina hitatsika vakina aminaran'i Jesosy ka dia tsorintsony izy fa nofo iray ihany ho amin'izany zay nampiresin'Andriamanitra dia aoka tsy aokasanahany io Andriamanitra nampitambatra dia ozy Andriamanitra zay zavatra natambatra dia aoka tsisy olona andrafa azy izy ilay natambatra dia le lasy le vehivavy le tonga mivady dikan'izany tsy tokony hisy mihitsy olona ho anivelany anao na hijabajaba ao anatin'ny fiainatokatrano satria masiny miavaky io tsy mitovy amin'ny rehetra io ary tsisy idiran'olo-kafy fa azo reny ilay hoe natabatr'Andriamanitra ny hevitra teny grika eo dia ny hoe zioka ny lasy ny vavy zany rehefa natabatr'Andriamanitra olo vavy dia nampizogainy anareo hoe le zioka ny zioka dia le lavalava ohatro hoe dia ny ombiray akavanana ny ombiray akavia avy eo iny mitarika iny sarety ka ny mpivady zany dia omby azafady ohatra entina atakarana tsara ny hevitry tiany grika ampitaina mahakasika reo natabatr'Andriamanitra reo omby anako nasiana zioka mitarika sarety anankiray ilay sarety anankiray dia tsy afa fa mitokantranonao ny zanakao ny adidinao ny andraikitrao ianareo roa no mitarika an'iny zioka zay napetraka-Andriamanitra mitarika sarety iny zay dia hoe natabatr'Andriamanitra ary ilay Andriamanitra zay natabatra mitondra zioka aza sina olona hafa manasaraka an'io azonareo amizay le saretsana le natabatr'Andriamanitra ndikan'izany ny tokantrano masina dia tokantrano izy mivady miaraka amin'izay rehetra ho aminy reo mikolokolona ny amin'ny hoavy ny Fianakaviana ny avady ny hoavy ny ankonany sy ny fitaizanany zanany fikarakarana ny hoaviny sy ny sisa sy ny sisa fa tsisy intervention ana tiersa personne anatiny zany natonga an'le hoe tany amboloa dia efa lazaina fa nambaonireny sy nireny raha lehilahy mba tsisy idiran'le tiersa personne rehefa avy eo manao hoe miditra vany izy ty rideau-nareo ty tsy tokony ho jaune poussin ohatrao fa tokony ho violet mauve ina ny idiranao amin'izany tsy afiranao zany azonareo hoe zay le tiersa personne ka ny fiainany tokantrano masy ko satria ahoana anareo tsisy idiran'izan'izy zay no tonga ny malagasy ny mahaleo fitenena hoe tokantrano tsy ka masina io masina fehezitsika amin'izay efa manomboka be resaka fehezitsika iny ny amin'ny hoe didy ho an'ny mpivady ny anana fitondrantena masina ary ao anatin'izany fananana fitondrantena masina zany inona ny zavatra tiana mpitaina ny zavatra tiana mpitaina dia izao tandremy na lokon'ny vavy tandremy ny zavatra teneny fa mahatonga ny tokantranotsika tsy ho masina zany fehefehezo ny zavatra resana na ao tokantrano na any ivelan'ny tokantrano ny faharoa dia manao zay airay ataovy raisina ndraiky tsy ataovy zay ipetahan'io lakôly io ary ny lehilahy tokony andraikitra voalohany amin'izany azafady toko lehilahy fa tsika foana no azy tsika no atany zay ny faharoa ary ny fahatelo dia ny hoe isika kosa dia tsy maintsy tsy manaiky sarany ny olo tena azasaina midikiditra amin'ny aferantsika misy ny olo fa atsika io
dia atsika. Hafa indray le hoe efa tena tsy vitanareo ntsony mifehan'ilay olana ao. Dia hoy ny malagasy hoe alelotra mara avana zakany tompony any. Rehefa tena tsy vitatsika ny mamaly olana, izay vao miditra amin'izay ny ray aman-dreny, miditra ny vavolombelona, miditra ny fiangonana, manampy antsika hamaly ilay olana. Fahalohany izay rehetra izay nareo ny tena tompony. Izay ny antsoina hoe tokantrano manana fitondrantena masina. Raha voavoaritsika izay rehetrarehetra izay, dia tena be dia be ny tombotsoan'io raha ho tany saina. Zaho tsy hita ny saina ny tombotsoa satria vetivety dia vito raha ho tany saintsika ny tombotsoan'io. Fa aleo miverina ny fototsika hampakarantsika tsara ny amin'ny hoe izao kay ny fahamasinam-pitondrantena. Voalohany, tandreny ny vava. Faharoa, raisina ndraiky. Fahatelo, aza vela misy hafijavajavaka amin'ny fiainana. Ny manaraka rehefa manaraka ao anatin'ilay hoe misy hafa mijabaka ny fiainana. Misy hafa mijabaka ny fiainana. Izay no mitondra antsika amin'ilay fizarana faharoa. Ina ilay fizarana faharoa? Ny lozan'ny fijangajangana. Io fiainatokantranonareo roa io, fiainatokantranonareo vady io, antsoina hoe masina rehefa voady antsika ilay zavatra maro samihafa amin'ny teneninareo. Fa manomboka tsy masina intsony io rehefa mitsofoka ao ny hafa. Dia ilay fitsofoan'ny hafa amin'ny endriny fijangajangana ny voaresaka iny. Ahoana indray ilay hoe lozan'ny fijangajangana. Rehefa tsy vitatsika mitandro ny fahamasinana ny fiainatokantranotsika io, dia tafiditra ny fijangajangana. Fa inona ilay fijangajangana? Raha ity iray mandehantsika registre jeniste hatrany no resahana. Ny mpijangajanga araka ny filazany azy eto dia mpanala-koa amin'ny fitondrantena ratsy. Rehefa toizany ihany ny famaritany azy dia lehilahy sy vehivavy miray amin'ny tsy vatany. Zay ilay mijangajanga. Zay ilay mijangajanga. Dia rehefa jerentsika ilay perikôpantsika, dia lasa ilay ahoana no laza perikôpa any amin'ny Tesaloniana. Tesaloniana zao mbola tsy jerentsika. Tesaloniana faefatra, toko faefatra, dia ny andininy fahatelo. Tesaloniana toko faefatra, dia ny andininy fahatelo. Tesaloniana voalohany zafady. Tesaloniana voalohany toko faefatra, dia ny andininy fahatelo. Tesaloniana voalohany toko faefatra, dia ny andininy fahatelo. Ahoana voalaza ny Tesaloniana voalohany toko faefatra, ny andininy fahatelo, amin'ny anaran'ny Jesosy miaraka fa izao ny fitapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fijangajangana. Didy mikasika ny fijangajangana ndraiky lesantsika. Dia fady antsika ny jangajanga. Hifadianareo ny fijangajangana. Le hoe fady dia rarana, tsy azo atao. Raha ataonao io dia miteraka zavatra hafahafa aminao. Tahaka ny hoe ho anay zao fahadiosy zay. Dia fahadiosy zay dia raha mihinana osy zay ka raha ohatra ilonay hoe fahadiosy aty makaty mandididy, lasa tsy vanikiola, lasa sinisisa finono ny giasy tahaka zany. Fa ny tena tanjona dia ny andrarananao tsy hinana zavatra anankiray. Ary eto dia ny andrarananao tsy hijangajanga amin'ny fiainatokantranonao zay masina io, ka biditra ho lafa avy any ivelany hiditra ao amin'io fiainanareo roa zay tonga iray io. Zay le fijangajanga. Dia rarana tsotro zao asa mijangajanga io. Fady antsika ny mijangajanga. Ny dikan'le hoe mijangajanga dia porneia izy amin'ny teny grika. Dia mazava loatra mialatsiny fahadokona antsika miresaka mialatsiny sao dia tsy zakanareo zany fa za ohatra. Aza saina fotsiny tsony amin'ny manaraka raha tsy tianareo le fomba. Ny amin'ny hoe io le porneia io dia io film hitantsika io izay mihitsy ny natonga azy antsona ohatr'izay. Satria any amin'ny film pour adulte dia lehilahy anankiray miaraka amin'ny olona telo efatra dia eritreretinareo fa mora kely ny azondreo zanatsika zany lavadrana mizotsika amin'ny teny zao vao manana smartphone izy dia mahay azo memboany dia rapitso izy efa consommateur. Zay dia ny porneia io no teneniny ka ina le porneia? Le porneia dia hoy ny vazaha hoe relation sexuelle illicite. Ny
ny zavatra illicite zany dia tsy mifanaraka amin'ny moral. Inona le moral? Moral dia ny zavatra ifanarahantsika ifampifehezana anatina fiarahamonina anankiray. Io samy manana ny azy moraliny. Saingy zao misy ny moral tsy azo zolozolona. Dia ny moral tsy azo zolozolona dia ny moralitsika kristiana. Zay rehetra voaresaka no fitsika ifampifehezantsika ary zay moralitsika satria kristiana antsika. Ka zay voalaza io mahakasika ny fitondrantena ny lasy ny vavy na ny firaisany lasy ny vavy no eketsika fo maro ary ekena fa moral. Ka natao hoe mijangajanga zany manao relation sexuelle illicite, zany hoe mandika, manana, miala moral zay efa mipetraka dia zay natao hoe mijangajanga. Iza daholo ilay iraisana ka mampijangajanga. Eo aloha nilazana ilay hoe raha manambady dia manjaka ianao. Dia raha manao firaisan'aralofo ianao ka tsy vadinao le anaovanao firaisan'aralofo dia mijangajangy ianao zay. Fa tsy hoe sendra solafakany azamboarina ny fiteneny io fa mijangajanga ianao zay. Ninona nazavanao an'izany? Ilay mijangajanga faharoa dia isika na dia tsy manambady aza dia tsy mananjoa. Iray ianao amin'ny sexe opposé. Fa voalohany zay dia hoe mijangajanga ianao satria vadinao sa tsy vadinao io? Tsy vadinao io. Iozinareo tia saina ile paster tsy manina zay teneninareo teneninareo. Fa zay izy. Fantatrareo hoe vokatra zany aloha hitantsika kely fa le tanora tsy manahirana be aloha resantsika kely amin'ilay hoe tsy resy lahatra mihitsy tsika ty amin'ny 21e siècle fa zava-dehibe ny fahamasinana na ny fahadiovana ao amin'ny fidirana anatin'ny tokantrano. Tena tsy lesy lahatra ny amin'izany tsika. Tsy resy lahatra ny amin'izany tsika. Tsy manino fa mandinina reo ny atao hoe histoire ny sexualité. Fa matoa soratra masina nametraka ny fahadiovana io misy antony. Misy fiantraikany ratsy koa io any mitokantranonao rehefa kelikely eo raha tsy mitandrina ratsy raha tsy hainao. Raha tsy hainao no manasitrana io. Satria misy io lafa zany tafiditra eo anelanelana no mivady. Ninina resahanao zay? Nanambady an'akoto zaho anatin'izany. Zaho anatin'izany zao dia osinareo. Fa za rehefa tafiditra nandimitra so zay tonga saina tena zao kely antony. Dia zay mahatonga manitaka kely miresaka leza amin'ireo zandritsika zay manatrika. Zava-dehibe hitazomanao fahadiovanao aloha hidiranao anatin'ny fiainatokantrano. Ny firaisan'aralofo tsy azakazaka io, tsy resaka concours io, tsy resaka hoe iza ny nahazo be indrindra. No, tsy zany diso mihitsy. Ny zavatra ampitaina amintsika dia mijerena no Facebook fa zany daholo ny resana. Dia ohatrany hoe ianao vomaso indrindra, raha ohatra ka nanambady fa tsy nahalala lahy fa tsy nivadinao na tsy nahalala vava fa tsy nivadinao. Dia ohatrany hoe ianao vomaso indrindra. Diso zany toa. Zany e. Za tsy miteny aza manao sipa. Fa rehefa manao sipa, ahidio poketra. Aza mainaika mihitsy. Raha vontady izy dia tonga dia arangarangao ao any amin'ny dalasiny régulé zay tokony régulé. Azonareo zay zana misy nalala vavy. Fa ihany zana be ny Fitiavana ivelany amin'ny fotoana antsika manosika tsy kijangajanga. Fa hitanareo fa inona ny mahatonga antsika tsy mijangajanga. Arovana fantatry ny zay. Fa le fijangajangana hafa ohatran'ilay hoe manao firaisan'aralofo amin'ny olona tsy vady. Dia fijangajangana ihany koa manao firaisan'aralofo amin'ny olona zay mitovy fitaovam-pananahana amin'ny teny. Ary ino zany aloha sy resahako aloha hanitatra zavatra hafa itokay fa ny filohan'ny FJKM efa nazava ny afatry ny position antsika tary vato tsy asiko komantena. Fa ny fahatelo dia fa manaraka ny fijangajangana ihany koa dia ny firaisan'aralofo amin'ny biby zoophilie. Amin'izao any lasa mandeha ho azy zany tsy manaitra ny moral, tsy manaitra antsika kory ny mahita fa misy olona manambady voay. Misy olona manambady sovaly dia ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy zany.
kazoany zany zay tiany io tsisy an'izany zavatra mideravy tanteraka zany resaky zany jereo tsara fatao amin'ny saedena noentin'Andriamanitra teo anatrehany Adama daholo nino biby rehetra nambanina fa tsisy natsony Adama vady nandray fa le vehivavy nalana lay piesy anankiray nalana tao aminy ka natao vehivavy dia natsona hoe efa ino ny kely ho vatiny tanareo amin'izany navo any ajany koa faotoela fa ina ny vokadrasiko io fijangajangana io toizatsika Tesaloniana ihany ny andiny fahafito amin'ilay Tesaloniana voalohany toko faefatra ny andiny fahafito hitatsika ke toko fe vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra sy niantso antsika eo amin'ny fahamotoany fahamasinana Andriamanitra sy niantso antsika amin'ny fahamotoany ny fijangajangana zany dia miteraka iny fahamotoany zay ny tsy anaovana azy ry zanako malala izany zay ny tsy anaovana azy ahainandreny sy ny mpanala izany miteraka fahalotona eo anatrehan'Andriamanitra io le fahalotona io dika le fahalotona raha nihevitra amin'ny teny grika ny resantsika dia le hoe impureté physique na koa hoe tsy ny sasana tsy ny diovina fa dia navelana loto izy aminareo no misakafo amina vilia tsy ny sasa misy manao an'izany le amitsika raha misy manao an'izany dia misy zavatra tsy dia milamina raha io ny vilia no nihinam-bary na sakafo lany ny vilia dia napetraka io dia lasa eo natoa fonay anao maraina dia iny vilia zay maloto iny any no inananao hany asa petraka matoa iny vilia zay ohatry zay fa tsy misasany hitsy zay vokatry ny fijangajangana ary eo anatin'izany fijangajangana zany koa satria maloto isika Andriamanitra dia masina mifangaro amin'ny loto satria tsy mifangaro amin'ny loto Andriamanitra zay tompoko ny mahatonga antsika tsy manao io fijangajangana io satria miteraka hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny fijangajangana satria tonga maloto eo anatrehan'Andriamanitra alefatsika ihany mifito latsika folo ny Matio toko fahasivy dia sivy ambin'ny folo dia nandiny fahasivy avaditsika ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo dia nandiny fahasivy ahoana voalazany eo fa lazaiko aminareo nazoko nosotra ny vata ny hafatsy no fijangajangana ka mampakatra hafa dia mijangajanga ary zay mampakatra ny voasotra dia mijangajanga koa tsy hiditra polemika lavitra tsika fa ny zavatra mitena fotsiny dia ny hoe rehefa mijangajanga sika dia azadonono fa miteraka fisarahana zay no mesantsika fa tsy hevitsika hoe azo ataony misaraka satsika sujet hafa mity zany fa lay hoe miteraka fisarahana amintsika isika ilay miezaka mitambatra nasinan'akory sy mamitena tamin'ny resaka teo ny mampisaraka an'io dia ny fijangajangana dia ndretsika tsy jangajangana fa lasa manimba zavatra be lehibe ny fisarahana tokoa dia be lehibe ny vokadratsina zao tsika na tsy resendahatra hoe tsy manimba io tsy manimba io ho anao le misaraka tsy manimba io ho anao le olo dehibe nanapa-kevitra misaraka no ny antony maro tsy nendeha ijery hoe menizany manana menizany diso tsy miresaka an'izany tsy zay ho any polemika io fa ny vokatry le fisaraha-panambadiana dia iza no mitady sy mizaka azy mizanaka aza mamony eritreritra mihitsy ilaza fa mety sy mahasalama ny zanatsika ny fisarahany dada sy ny fa mafy be amin'ny psikolojia tsy nizavatra eo anatin'ny saina io zanakitsika io mahita hoe io dada sy ny zay hitanay ny fakatiavany zao izy tsy miray fandrinatsoa io dada fa mitondra mitahaka remoka hafa ndray arianana io neny fa mitahaka remoka hafa ndray arianana ialako tsiny so dia mandratra anareo zany tsy maninona ho aza tsonatsony efa tsy olako zany fa io tsy maintsy resahany io fa lasa ohatrany consommable rehetra ny fisaraha-panambadiana tsy hitatsika tsy eritreretintsika tsy everitsika mihitsy ny vokadratsika lehibe zany
dia azadonana fa zay hitan'ilay zanaka ihany no averiny rehefa avy eo. Satria dada sy neny nanao an'izay dia aninona koa izy rehefa avy eo? Anao an'izay izy. Ary avy eo ilay zanany koa rehefa nahita nataony dia anao an'izay izy. Denepita zay maratsy. Ako faranana falako. Farany dia eo mioabolana velona mioabolana izay. Velona mioabolana izay. Ona ny voalazan'ny mioabolana fahavalo-ambinifolo dia ny 5 vakitsy. Mioabolana fahavalo-ambinifolo dia ny 5 vakitsy. Ona ny voalazany eo. Izay nina mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'ny Jehovah izy. Raha sanatria tafaroako anatin'ny fijangajangana dia ilay zava-tsoa men'Andriamanitra antsika ny manino potehintsika. Potehintsika fotsiny tsotrotro. Ary ilay sitraka avy amin'Andriamanitra, izany hoe ilay fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy raha intsika. Satria ny vadinao dia fanomezana viaisa raha fihezina izy avy namanala dia hoe ny mpivady dia tsy tokony hijangajanga zany. Fahadintsika ny mijangajanga. Fa maninona ny fahadintsika io? Satria lasa maloto eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ilay fijangajangana dia samy hoe fafantatra loha ilay tany sakorehetra teo. Maloto eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary rehefa maloto eo anatrehan'Andriamanitra isika ny vokatr'izay dia sady tafasaraka amin'Andriamanitra isika no tafasaraka ny vadintsika. Ary tafasaraka amin'Andriamanitra isika tafasaraka ny vadintsika isika dia hitantsika amin'ilay tenintsika farany teo ilay zava-tsoa men'Andriamanitra antsika mitsahantsika na misoratsika fotaka na tsisy raha raitsika azy. Potehintsika ary tsy raha raitsika ny fahatsanan'Andriamanitra ilay sitraka avy amin'Andriamanitra ilay nomezana. Zay zany. Ka raha fehezina izy dia ny hoe zao re ny didy ho antsika mpivady dia ny hoe manana fahamasinam-pitondrantena. Ny faharoa ianao lavitra amin'ny fijangajangana fa tsy mahasoa ary tsy mahatsara antsika. Zao